Tompolay sy tompovavy dia mbola faly miarabanao ny tokantrano any ny tenanay. Ny fandaharana ino malaza ino maresaka izay arahanao saky lahady hariva no harosanao ary hitsidika ny satokantranonao amin'ity alahady hariva ity. Ny hoentsikentsiky ny fandaharana dia hizara telo be izao. Ny voalohany dia ny mahakasika ny hetra. Fatatsika fa ny hetra dia hozatry ny fampandrosoana ny firenena. Koa amin'izao fotoana izao dia mbola manatanteraka ny adidiny ireo ekipa zay manao rody be amin'ny fitakena izany. Eto koa dia manentana anareo zahay mba hanatanteraka izany. Ny fanadiadiana mahakasika izany no arahantsika amin'ny ity andro tolakandro ity. Tanghi la vicetu izaho ci hanno auguri fatici fanana masaka manira che ma ma voi sati arriva tanto ma chiaro na rewana mangunu cirai chi la ranu ma so vorurara che la mangi tanta nana che ci hanno auguri facime cignari c'è Ny eto bazary sikama no nidinan'ireto ekipa mpanatanteraka ny angaredina ho an'ny fitakin-ketra zato andro faharoa ho an'ny Faritra Atsimo-Andrefana. Resilatra tanteraka ireo mpandraharaha ka manatanteraka izany adidy masina ho an'ny fampandrosoana izany. Zaho fa nandoa fa manentanantsika bazary sikama mba ndoa heta satria hetsa io vola fanjakana. Manaraka koa amin'ny angavenareo mpiasa amin'ny kominy ao mba hamafa satria zahay mandoa hafa toa io dia ay mbahaly io manodidina anay. Zany amin'ny rosasa antsika amin'ny resaka zay taratasy ny momba ny tsenanao amin'ny mahasotenan'ny kominy eto dia mampandre sy manentana ary mampahafantatra antsika mpivarotra rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Toliara mba handoa ny hetra tambatra na impôt synthétique satria io no hahamaripototra ny fipetrahantsika tsirairay any anaty bazary raha mahavoaloha tsara io impôt synthétique io. Marina eto fa ny tsy fandoavana an'io dia mety hiteraka ifanesorana anao amin'ny toerana zay misy anao. Zaho lay manentana antsika mpivarotra ato sans fil. Zaho présidany sans fil bazary. Mahoaka antsika iaby handoa ny hetra mpanjakana fa raha ohatra misy tsy fandoavantsika voaroaka antsika amin'ny toerana misy antsika tsirairay iaby. Président bazary sikama Valavo manentana antsika iaby mpamarotra ato bazary sikama Valavo mba handoa ny hetra tambatra fa ny fandoavantsika an'io ro antoky ny fivoaran'ny kominitsika. Manao antoavo ray aman-dreny bazary be fa benisena bazary be manentana antsika mikasika ny hetra amin'izao oretenenako zao dia manenganareo mba handoa hetra. Miangavanareo mpivarotra ato amin'ny bazary sikama vaovao izay feheziko mba handoa hetra fa ny fandoava hetra dia antoky ny fampandrosoana tanànantsika Toliara tika mba miangavanareo zahay mba handoa hetra. Tanàna maro ato anatin'ny Faritra Atsimo-Andrefana no heverina fa azo rano fisotro madio sy ny fotodrasotraso mahakasika izany. Ny tapana Atsimo-Andrefana dia mizara roa ka iny faritra avaratsy iny no tena ahazo an'izany tongotsoa zany. Izany asa izany moa dia ataon'ny ministera sy ireo mpiara-monina nampoka miaraka aminy fanadiadiana mahakasika izay. Anisan'ny komina manana ny mahizy azy ny komina Ambaikily, distrikany Morombe. Raha eo amin'ny lafin'ny fambolena manana olana nefa izy raha eo amin'ny famatsindrano fisotro madio. Hahazo izany ity tanàna ity
noho ny fiarah-miasa nireo tsy miankina mpamatsy vola vahiny nampafantarina izany teto amin'ny toeram-piasan'ny docteur Zavitasondi Marcelin lehibe ny faritra Atsimo-Andrefana. noho ny famatsina rano sotro madio eto amin'ny faritra Atsimo-Andrefana satria nisy mpamatsy vola frantsay zay miara-miasa amintsika eto amin'ny faritra Atsimo-Andrefana amin'ny famatsina rano sotro madio. Dia eo koa ny fanomboana ny asa zay vatsiny ireo mpamatsy vola reo zay ny setif no matsy vola azy zay ny expert solidaire no manatanteraka ny asa miaraka amin'ny direction régionale rano eto Atsimo-Andrefana. Dia ny fanomboana ny famatsindranony fanamboarana fotodrafitrasa ao Ambahikily ny fanomezana rano sotro madio amin'ny commune rurale Ambahikily. Raha izay dia misy koa zany amin'ireo natongavana mpamatsy vola reo dia ny validation anireo APS zay natao amin'ny fanomezana rano sotro madio amin'ny commune rurale ny Ankiloloka sy ny Antanandava. Resahana manokana Antanandava satria noho ny fisian'ny vahoaka maro ao zany nefa tsy misy fotodrafitrasa mahakasika ny rano zay ao dia zay nahatonga azy nampidirina agnatin'ny programme anasan'ny direction régionale ny rano zay iarahana miaraka amin'ny agriculture satria ny fotodrafitrasa efa nisy teo aloha zay nataon'ny an'ny ministère de l'agriculture io ihany no havaozina sy ampina arakaraka ny abetsaka ny olona sy fitaran'ny tanàna. Ny famatsian-drano sotro madio zay vao atao zany dia mbola eo am-panaovana ny étude zahay amin'izao fotoana zao dia mbola tsy fantatra hoe firy no tetibidy no ireo fotodrafitrasa reo fa ny any Ambahikily zay efa mandeha zany dia agny amin'ny 300 millions d'ariary hoany tetibidy manodididina ny miaraka amin'ny fikirakirana sy fanatanterahana sy fampalasoana an'ireo asa reo sy ny fanomanana rehetrarehetra dia anatin'izay tetibidy manodididina an'io 300 millions d'ariary. Anisan'ny vaovao nisongadina tamin'ny herinandro iny ny mahakasika ny fampianarana. Raha mahakasika ny fampianarana dia fantatsika fa ny avaratsy ny faritra Atsimo-Andrefana iny dia betsaka ireo fotodrafitrasa izay vonajoa. Tonga miatsika izany ny ministera ny asa teknika sy ny fampananana asa ary ny lehiben'ny faritra tamin'ny farany elanandro iny. Ny vaovao mahakasika izany no arahinao. Ny taona 2024 no nisian'ny sekoly teto Beroroa commune Marofoty district Toliara faharoa mbola EPP izy tamin'izay. Ny taona 2024 no nanomboka nisy ny CG teto Beroroa fa trano vondro tamin'izany. Nahazo efitrano vaovao ankehitriny ity zapiny Marofoty ity famatsimbola avy amin'ny Projet Action izay manatanteraka asa sosialy any amin'ny tapany avaratsy ny faritra Atsimo-Andrefana iny. Ny alarobia fa 20 ny volana oktobra teo no nitokanana izany efitrano fianarana vaovao izany ka nitaleny kabinetra ny ministera ny fanabeazam-pirenena no tonga nitokana izany niaraka tamin'ny lehibe ny faritra Atsimo-Andrefana. Fanindroany zao mitokana trano fianarana atao anatin'ny jusqu'au faharoa Toliara satria ny anazy zany dia miankina amin'ny filahan'ny commune directe zany no afahany manampy anazy manao construction zany dia isy ndray fananganana lycée atao anatin'ny commune maromaro vitsivitsy atao anatin'ny jusqu'au Toliara dia mifaritra dia manome ny mpampianatra ho an'ireo zay école zay natsangatrareo tsara marina moa fa anatin'ity école tokanatsika alohan'ny dia efa nahazo mpampianatra efatra tamin'ny herintaona dia mbola mena mpampianatra efatra amin'ity taona dia mbola ho hitantsika zay manao. Fanentanana ny mba hikojakojana ny fotodrafitrasa toy itony no nataon'ny lehiben'ny faritra sy ny fisaorana ny fitondram-panjakana no ireo zavabita aty amin'ny faritra iadidiany. Faniriny ireto mpanao asa soa ireto ny hanorina lycée ho an'ny tanora sy lalana mampitohy commune telo ao anatin'ny district ny Toliara faharoa mba ho tombotsoan'ny be sy ny maro izany rehetra izany. Nahazovana indray ny sehatry ny tanora any amin'ny tapany avaratsy ny faritra Atsimo-Andrefana iny
fanorenana sekoly sy ivitoeram-panofanana ho matianina no azon'ireo commune maromaro ao anatin'ny districtny Toliara faharoa iny. Afatra no tiako ampitaina ho anareo mpianatra indrindrandrindra ho anareo mpanabe sy anareo zay tokony andraikitra eto amin'ity toeram-piofanana ity. Tsy tokony ho faly fotsiny isika hoe mahazo fanampiana tahaka amin'izao, fa tokony ny fanampiana omena atsika dia fanampiana ahafahantsika ndraiky kosa ary ahoditsika mba ampiotra atsika ka tsy hiankina intsony amin'izany fanampiana izany, fa andeha amin'izay mijotso miakatra mba handraisana tanana an'izany fanabeazana, an'izany fampianarana ho amin'ny tanorantsika izany. Miantso anareo ray aman-dreny mba handray anjara mavitrika amin'izany fanohanana amin'ny toeram-pianarana izany. Miantso anareo tokony andraikitra aty amin'ny faritra, miantso anareo tokony andraikitra aty amin'ny district, miantso anareo tokony andraikitra aty amin'ny commune rurale mba hifanometanana mba hatonga an'izao toeram-pianarana izao mba ho toeram-pianarana manana ny maizy azy ary toeram-pianarana tokoa izay amolavola andreo tanorantsika ireo anana asa mendrika sy asa. Ny fomba nembona izy tsy mena mivetso ary ny sainamanina tsy mena manafatra. Tamberina ho an-tsaina tonkira malaza manao hoe tsy takatsy ny saiko zay rehetra lahatra ao, tsy ny hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa ho an'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria tokoa hoy ilay manam-pahaizana frantsay atao hoe Victor Hugo, raha ny lakilasy mizizy vao ho an'ny rehetra dia mikatona ho azy ny prison. Arabana manokana ny vokarin'ny Ankorabato sy ny commune Milenaky amin'ny fanazahoany ny ray vaovao dia ny ben'ny tanàna Andriamatoarefara Kotonina izay efa nandroso ny vahoaka ny Milenaky tompolazy hitompovavy. Raha ny vahoaka ny Ankorabato no sy ateny dia anisan'ny vahoaka nandanana amin'ny rahalahy. Ary raha tokoety satria fotoana fanararaotra an'izao na ny fahazahoko micro ho tonga ny fotoana izay tsy maintsy ahafahantsika mitotorepoka manoloana ny zavatra efa noresahintsika tamin'ireny fampiresakevitsy reny. Zay natondy eto androany miaraka amin'ny andreoata ministra sy teradia amin'ny rehetra hitokana ny efitrano vaovao natolotsy ny Projet Action ho an'ny lycée technique vokatry ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana atao hoe 3P partenaire public privé, fiaraha-miasa amin'ny fanjakana amin'ny tsy miankina sy tsika vahoaka. Tetikasa ilaina ary manandanja tokoa satria tafiditra ny vinavina sy fijery ny filoham-pirenena ao agnatin'ny paikady natao dinanasa ny hamongorana ny tsy fahaiza taratasy, ny hezahana hamparanasa ny tsikiraikiraiky hiala amin'ny habadoa. Sekoly miavaky satria miatraika ny vatana amintsika rehetra indrindra fa reo zanatsika mampiasa azy mianatsato. I mianatsy ato amin'ny maha lycée professionnel azy dia fa mana talenta avy hatrany ary manana ny hainy, manana ny valeurany ny zaza aboakiny lakilasy manahaka ny reto. Tombony ho atsika toy i resaky teo zay hoe agnatin'ny Madagasikara bavata toy agnatin'ny faritra roamborapolo misy agnisany faritra ny angara ary nahazo tombo faritra Atsimo-Andrefa fa mana lycée technique agricole sy élevage eto Ankorabato Milenaky. Zay koa ro vaovaotsika an'androandro lahy ko dia manao veloma anareo ary mampanantena anareo nzay amin'ny lahady vavy ahitatsika vaovao hafa koa. Veloma tompolahy, veloma tompovavy.